Isan'ny naresaka tamin'ity herinandro ity ny fahatapahan'ny réseau teto Andrenivohitra. Mbola ao anatin'ny fahatapahana tanteraka amin'izao ilay fantsona goavana izy amin'ny orinasa mpifandraisana Telma. Nanome fanazavana androany ireo teknisianina amin'ity orinasa ity ka nilaza fa hanomboka tsy elo ireo asa fanamboarana. Fanadia Diny mbola tiana Rarivison sy Christian Rakotondramanga. Efa ho tonga ny kapitana na Afrika Atsimo ka ampiditra ireo fitaovana rehetra entina anamboarana ilay fantsona isy tapaka ny amin'ny ranomasin'ny Toliara ny alarobia 5 janoary lasa teo ny sambona lain'ny Telma. Ahatra 2 andro ny fampidirana ireo karazana fitaovana rehetra ka avy eo vao hiainga ity sambogoavana ity hiazo ny sistany malagasy any amin'ny 20 kilometatra mialan'ny Toliara 2.9 kilometatra ny ambany ranomasina. Ahatra 4 andro eo indray izay dia izay rano fanazavana nomeny teknisianina androany. Manoloana ny fanoitoinana sy ny fahasahiranana vokatry ny fahatapahana sy ny asa fanamboarana ary dia manamafy ny Telma fa efa manao izay mety rehetra ireo teknisianina ao aminy mba hievahan'ny olana farak'izay aingana. Misy moa ny selula manokana napetraka mba andraisana sy anampiana ireo mpanjifa manoloana ity tranga ity raha ny vinavina teny ambolohany dia mety ahatra 10 andro eo ny asa fanamboarana rehetra.